Madagascar figure parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Les inondations, la sécheresse, l'augmentation de la température moyenne ou la salinisation de la mer sont cités comme exemples palpables. La santé et l'agriculture sont parmi les secteurs les plus touchés de ce changement. La population malgache, dont la majeure partie vit de la terre, a plus que jamais besoin d'outils pour y faire face. Parmi ces outils, les informations climatiques. Zay raha momboly an'itony légume itony mahana daty mihitsy zay taloha. Indraindray ny ranorana tonga alobe, indraindray tara vao mirotsaka. Dia noho izany ny fotoam-pambolena tsy mitombina amin'ny tokony ho izy intsony, dia toy izany koa ny fanaovana volyavitra. Grâce à la collaboration et la co-création entre la Direction générale de la météorologie, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec l'appui de la GIZ et en partenariat avec Viamo et Airtel, des calendriers culturaux numériques sont disponibles sur la hotline 321 depuis juillet 2019. Ces calendriers culturaux numériques aident les agriculteurs à adapter leur exploitation aux conditions météorologiques changeantes. Disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les informations partagées sur les spéculations du riz, du maïs, de l'arachide, du haricot ou du gingembre sont exprimées en langue malgache et sont spécifiques aux 22 régions. Niafatra ny telefôny na hotline 321 dia nahafahan'ireo mpamokatra nahafantatra ny tetean'ny mpambolena, nahafantatra ihany koa ny fambolena mahomby na amin'ny fotoana inona na toerana aiza ilana izany. Tao anatin'ny folo volana dia tsy latsaky ny 10 metsy ireo mpamokatra ny sitraka izany. Basé sur ce succès, l'outil a été repris pour diffuser d'autres informations, cette fois-ci relatives aux maladies intensifiées par le changement climatique. Parmi elles, le paludisme, la malnutrition et la diarrhée en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Fisian'ireo teknôlôjia ireo satria no fiarah-miasa amin'ireo tompon'andraikitra ireo zany dia ahafahana zany ohatrany hoe mitsindry meloa na hoe mamina vina aretina mety iseho zany mandritry ny toetrandro anankiray iny. Dia hita koa zany fa mamaha olana ny fahasalamam-bahoaka ilay izy satria tonga dia hoe arovana meloa zany, sorohana meloa ohatrany hoe arika zany. Ny vondronasa mahakasika ny toetrandro sy ny fahasalamana dia mamoaka vaovao zany mikasika ny toetrandro sy ny aretina mety hirongatra ao anatin'ny 3 volana diavina nanomboka tany amin'ny taona 2024. Ny fiara-miasa miaraka amin'ny Viamo sy ny GIZ aty zany dia nahafahana nanitatra ny fanapariahana an'io vaovao io ho tonga ny amin'ny vahoaka. Raha misy olona anankiray zany miantso amin'ny Airtel zany dia mahazo tolo-kevitra zany ny olona io mikasika ny hoe izao ny toetrandro sy ny aretina mety iseho. Tamin'ny volana marsa teo zany 2024 dia efa nahatratra hatrany amin'ny 5,3 alina zany ny olona niantso ka nahazo tolo-kevitra mahomby ahafahany miatrika ny aretina izay mety hirongatra eo amin'ny faritra misy azy. Un système d'apprentissage à distance a été également mis en place pour les techniciens agricoles de diverses directions et des circonscriptions. Ils reçoivent ainsi sur leur téléphone des conseils sur l'utilisation des informations climatiques et les produits météorologiques. Ny fampifanana azonay tamin'ny Viamo zany dia nahafahanay nazahoana ny vaovao mahakasika ny toetrandro sy ny resaka teteandro mpamokarana, ahafahanay manoro hevitra an'ireo tantsaha amin'ny asa mifanaraka amin'ny toetrandro sy ny fivavahan'ny toetrandro. De la même manière, les agents de santé communautaire et les chefs des centres de santé de base bénéficient également d'un apprentissage à distance pour améliorer leurs connaissances par rapport aux maladies liées au changement climatique. Ny andraikitra zany dia manetana ny mpiarabelona ampiasa lay misy odomoka anadio manodidina ary raha misy ny aretina mampiayay dia tokony hamonjy ny tobim-pahasalamana. Ho an'ny rehetra afaka miantso ny 321 ho ampanjifa ny tambazotra Airtel na ny 033 33 00 321 ho ampanjifa ny tambazotra hafa. Izy io dia ahafahana mahazo fanazavana kokoa momba ny aretina avy amin'ny toetrandro na ny teteandro mpambolena dia afaka mahazo torohevitra kokoa amin'ny teny gasy izay azo amin'ny fotoana rehetra ho an'ny rehetra. Manana lohahevitra 6 ianao ka hainao tsara ny sisin'ireo
asafotra izay tianao